Tombona amintsika hatrany ny riavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Faly miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy amin'ity alahady fahafito ambin'ny folo ny volana aogositra ty taona 2024. Mialoha ny andrenesantsika ny tenin'Andriamanitra izay tsoahana avy amin'ny alalan'ny soratra masina dia manasantsika rehetra hiaraka hivavaka. Vavaka sika. Ndreto indray zahay Jesosy fa mitanila eto amin'ity toerana ity tahaka an'ireo vahoaka ny dodododo tany anefitra izay mitady satria nona sy mangetaheta ny feonao marina tokoa. Ampangino izay tsy avy aminao rehetra ary tendreo ny molotro tahaka nanendrenao ny molotro Jeremia ka iozanao hoe findro nataoko ambavanao ny teniko. Itenena mpamonjy io fa dina ny andreny feonao zahay. Amen. Ny teny soratra masina izay akatsika ny afatry ny tenin'Andriamanitra amin'ity alahady ity dia arak'izay efa voalaza ao amin'ny bokin'i Jeremia mpaminany. Jeremia toko faha 7 ny andininy fahaefatra ka hatramin'ny andininy faha 10. Jeremia toko faha 7 ny andininy fahaefatra hatramin'ny andininy faha 10. Mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy tompontsika. Dia hoy ny mpanapaka tamin'ny mpanjaka, trarantitra ianao, aoka hovoloana ty lehilahy ty fa mampiravoravo tanana ny miaramila izay sisa amin'ity tanàna ity. Mba amin'ny olona rehetra izy no nitenenany taminy arak'izany teny zany. Fa ty lehilahy ty tsy mba mitady izay hiadanany ty fireneny ty fa izay ahatonga loza aminy kosa. Dia hoy Zedekia mpanjaka, indro eo an-tananareo izy, fa ny mpanjaka tsy maefa na inona isakana anareo. Ary naka an Jeremia izy ka nandatsaka azy tao amin'ny lavaka famorian-dranon'ny Malkia zanak'Andrina izay tao amin'ny kianjan'ny trano fiambenana ary nampidininy tamin'ny mahazaka Jeremia. Ary tsy nisy rano tao amin'ny lavaka fa fotaka fotsiny ihany ka dia niletika tamin'ny fotaka Jeremia. Ary Ebed-Meleka Etiopiana tandapa anankiray tao an-tranon'ny mpanjaka raha nandre ny nandatsahany an Jeremia tao amin'ny lavaka nipetraka teo amin'ny vavahadin'ny Benjamina ny mpanjaka androtriny dia nivoaka avy tao an-tranon'ny mpanjaka izy ka nanao tamin'ny mpanjaka hoe, ry tompoko lahy mpanjaka, ratsy avokoa izay rehetra nataony ty firenena ity tamin'ny Jeremia mpaminany, fa nataony tao andavaka izy ka ho faty mosary ao amin'izay toerany satria tsy misy mofo intsony ao an-tanàna. Ary ny mpanjaka nandidy any Ebed-Meleka Etiopiana hoe, mitondra 30 lahy hiaraka aminao hampakatra ny Jeremia mpaminany hiala ao anaty lavaka dia ny tsy mbola maty izy. Amen. Indray andro nisy lehilahy lehibe anankiray manana maizy azy teo amin'ny tanàna izay nisy fony mbola vao nanomboka ny ministera pastoraly ao dia anisany tena mazoto nanoana izy io tamin'ny fianarana surtout nianatra teolojia ary nanomboka kely ny raharaha pastoraly. Dia tsy laritra indray andro fa nametraka fanontaniana tamin'ity ray aman-dreny be ity satria tena azo lazainy hoe nalala tanana tokoa izy tamin'izany. Leo za taminy hoe ono ray aman-dreny raha tsy madiso, inona ny tena manosika anao manoana anahy tamin'izay fotoan'izay hoe aho amin'ity asa pastoraly ity. Dia zao navaliny ahy tamin'izay fotoan'izay hoe karazan'olona roa izy amin'ny asa fanompoana na anjaran-draikitra eo ny firenena izay mahatery ny foko indrindra ny manampy azy dia miray ozy izy ny mpampianatra any amin'ny ambaratonga ambany indrindra, ambaratonga fototra na ny primaire, mpampianatra any amin'ny secondaire sy ny ohatr' zany. Ary faharoa dia ianareo pastora na mpitandrina. Dia gaga be zany hoe fa ina mahatonga an'ilay safidy hoe mpampianatra
sy na mpitandrina na pastora de zao navaliny aho hoe ireo izy no manana zara fanompona mifamatotra amin'ny vahoaka ary miaraka amin'ny vahoaka isan'andro ary tonga de misy fiantraikany any amin'ny vahoaka kanefa kely karama indrindra zay tsara zany hoe dokotera zao sisa mifandraika amin'ny vahoaka fa saingy be karama na mba azoazo par rapport mpampianatra fa ianareo izy dia kely karama ka dia zay izy no mba ho fampaherezako anareo azoto satria tena fanomponana anareo de io terme io mihitsy nampiasana hoe tena fanompona na amin'ny teny frantsay hoe sacerdoce nanomboka teo amin'io andro io no tena niraikitra tao anatin'ny foko sy ny saiko ary fanahiko io lay teny hoe sacerdoce misy tsy mahazo an'io teny sacerdoce io sasany fa heveriny sasany hoe resaka mahapretra tsisy idiran'izany fa resaka fanompona aza fangaro amin'ny atao hoe prêtrise fa le sacerdoce tena état d'esprit mihitsy fahatsapana hoe manana tsy teny hoe redevabilité fa manana an'izay conscience raha ohatra amin'ny toeram-piasana amin'ny resaka asa andavanandro dia atao hoe conscience professionnelle fa raha ho amin'ny sehitry ny fanompona kosa dia hoe conscience sacerdotale rehefa ny olona no baikio ny conscience sacerdotale dia tsy manana toetsain'ny mercenaria na manana toetsain'ny pikara rehefa mamaky izao texte zao a dia inona ny zavatra voaraiko ho anahy manokana ny zavatra voaraiko ho anahy manokana dia zao hoe ny mpitondra ny afatra ny mpizara ny afatra amin'ny vahoaka an'Andriamanitra dia mila miomana fa ho irery ianao efa nisy vidéo natao kosa azan'io teto hoe un vrai leader sera toujours solitaire ny tena pitarika sy mitory ny filazantsara-marina dia tsy mba ho be mpankafy kanefa dia eo indrindra no ampaherezana hoe tsy tokony ho kivy ary aza atao mahataitra izany tsy tokony ho découragé o zay izy ny teny frantsay fa na dia hitody damosina anao aza ny maro anisa zay tsara ny maro anisa dia tsy ny mandeha amin'ny maro anisa ny asa fitoriana ny filazantsara na ny fanambarana ny afatr'Andriamanitra fa ny tsy maintsy isy olona vitsy izay mangetahentany zany ary iny no source de motivation ny asan'Andriamanitra averiko indray tsy ny fahamaroan'ny olona miazakazaka mitady ny afatra no tokony hampijoro ny mpitory fa ireo vitsy ilay lazay ny soratra masina hoe riondro vitsy ozy Jesosy hoe aza matahotra riondro vitsy zareo ny zavatra lazaiko eto zany dia contraire an'ilay perspektiva mahazatra hoe raha miroborobo sy be debe zany ny olona mpanaraka anao tsy hoe mpanaraka anao zany fa mpiaino anao na lina amin'ny zavatra lazainao dia tsy zany no marify afahanao miteny hoe tena izay le izy fa ireo vitsy aza izay mbola mila izany eto mazava be ny afatra jereo fa Jeremia mpaminany no nitondrany afatra satria Jeremia moa dia nalaza ratsy teo amin'ny Israely hoe mpaminany mpilaza loza tsy mba misokatra ny vavan'i Jeremia raha tsy loza nylazay ny vavany ary na Jeremia tenany aza dia nisy fotoana nanao grève de la faim tamin'Andriamanitra hoe fa maninona zaho no zao foana ny mahazo azy satria tsy nafalin'ny olona zany nampijalian'ny olona izy ary eto tonga amin'ny extrême mihitsy nitady ny ainy Jeremia ny vahoaka dia nanaiky hatramin'ny Zedekia zay tokony hiaro azy
tratra ny fandrokorokiana tsy nahazaka ny be no vitsy dia ny tena naiky ny fangatahany olona io ary ataovy zay ataonareo aminy. Tsy nahafaly ny olona ny zavatra lazainy Jeremia. Manelongelona ny sofiny olona ny zavatra lazainy Jeremia. Hanika hatrany amin'ny faratapony teo amin'ny fitondrana dia tsy nahatohitra ny rokoroko ny vahoaka fa dia fitadiavana sitraka manolona dia natao zay namonona azy. Fantatry Zedekia tsara nefany ny fahamarina ny zavatra lazainy Jeremia. Raha ohatra indray masy par conviction hoe tsy mazavazava ty Jeremia ty, fa fantany fa tsy nahatohitra n'lay vague ny maro anisy. Eto ny zavatra fantany napetraka aminao. Ianao ve le mpanara-dreny rano ny maro anisy? Io le lazaiko eto foana hoe le mouton de panurge. Sa le olona mahay manavaka ny feon'Andriamanitra, mahay manavaka ny feo marina. Misy teny ho ao amin'ny bokyny Jeremia hoe raha mahay manavaka ny zavatsoa iala amin'ny zavapona ianao dia ho solomavaka tokoa. Amin'ny teny frantsay izy hoe si tu sais faire la distinction entre le vil et le précieux, tu seras mon porte-parole. Ny tena mpitondra ny afatr'Andriamanitra dia mahay manavaka ny zavatsoa amin'ny zavapona. Tsy resaka fiainana andavanandro resaka eto fa hoe ny hafatra poakaty sy ny hafatra tena izy. Ary ny hafatra poakaty dia mandresy lahatra ny sofina, mandambolambo, mahafinaritra fandranesana, fa poakaty mba tsy lazaiko hoe poizina. Ary ny mahay mihaino ny zava-mahasoa dia izay mahasalama ny fanahany. Amin'izao androtsika izao tsy mora ny mitondra ny afatr'Andriamanitra. Tsy mora ny tonga amin'ilay fomba fitenenana amin'ny teny frantsay hoe être droit dans ses bottes. Être droit dans ses bottes zany raha atao amin'ny fanazavana tsotsotra dia hoe mijoro amin'ny conviction any ary stable amin'izany na dia ny maro anisa aza efa tsy amin'izany intsony. Tsy mora satria le vague ny maro anisa matanjaka ilay atao hoe tendance. Ny tendance no arahany olona sanatria an'izany ny finoana amin'izao fotoana izao na ny ara-panahy ny kristianina malagasy dia fa ara-panahy manaraka lamody. Itindreo ny tendance, itindreo ny malazy, itindreo no arahany maro e. Dia mialatsiny fa lasa tonga amin'ilay fitenin'ny mpamosavy hoe miara-mirona ary kialalika. Ifonana tompoko raha mitena zany teny zany. Ary rehefa manoloana zay zavatra sarotra izay tahaka ny Jeremia dia move isika iabandonina. Ho anay mpanavy ny mpitondra ny hafatra hiala amin'ny filazantsara ka hitory filazantsara sandoka satria izay no mampandeha ny business, satria izay no mampandeha ny vola mirotsaka amin'ny dadapasy, satria no mampirotsaka n'ilay atao hoe rakim-pisaorana, satria no mampirotsaka ny ampafolo-karena dia handeha hiala amin'izay satria izay no metimety amin'ny olona. Tsy mora ny fidèle amin'ity hazo fijaliana ty. Tsy mora ny mihazona ny hafatry ny filazantsara satria efa ringard ho zay ny teny frantsay, vulgaire. Mbola zany ihany ve? Tsy misy zavatra fatoriana afa-tsy io ihany ve? Dia i Jeremia mpaminany ohatra dia farany izy indray andro kivy. Jeremia indray tsy hoe tsy te tondra ny hafatra tsony ka hoe tsy resy lahatra amin'ny zavatra toriny, tsia. Fa le olombelona ihany izy reraka izy manoloana ny pression, manoloana ny fanenjehana. Tellement mafy nazo azy. Compréhensible. Mampatsiaro ny tantaran'i Mosesy koa zany. Mosesy ilay nahafohy ny zavatra rehetrarehetra.
nanaiky hianafaka ny zanak'Israely tao ambany vahoan'ny Egyptianina. Inona no valim-pitia azon'ny Mosesy? Fikomina. Ary impiro saiky ny fofony ain'ny Mosesy ny olona. Vizaka ihany Mosesy ny farany k'indray mandeha nanao dérapage tadidinareo tamin'izy le velesiny mafy be ny vatolampy sady ny tena ity ny rano zay omenainareo. Inona tonga ny Mosesy tsy tafiditra ny tany Kanana? Mety reraka koa ny mpitondra ny afatr'Andriamanitra. Tadidinareo le sazan'io vao nataoko tamin'ny herinandro sa tamin'ny je ne suis pas un héros. Tsy superman, tsy surhumain, olombelona mety reraka ihany, mety ho sasatra ihany, mety hoe inarino ataoko an'ity taranaka ty ozy Jesosy, ataoko ahoana ny famoarana azy. Mitsoka zava-maneno mba handihizany aho izy tsy mandihy izy. Mitsoka zava-maneno mba hira fisaonana fa tsy misaona izy. Hatramin'i Jesosy aza vakivaky hoe inona reny mbona tsy efa nataoko anao ry Israely io fa tsy miaino anao. Milazanareo aho fa eto amin'ity asa fampona zay nekena ty sacerdoce ity tena imbe-dehibe mandalo ny saina mihitsy ny hoe sao dia ajanona amizay, sao dia tsy ilain'ny olona akory ny zavatra ambary eto, sao dia lany fotoana mitatataty eto fotsiny, fa ny olona efa nanao ny safidiny. Tahaka tamin'ny andron'ny Paoly apôstôly rehefa nanambarany amin'ny fitsanganan tena maty izy tao amin'ireo kristiana tany Atène, dia ozy izy rehetra hoe mahafinaritra anay ny zavatra lazainao ry Paoly fa mitenena ihany raha ampitso. Dia raha ohatra ka olona mora sodoka dia hoe tena intéressé kosa ny olona ko. Liana ny olona fa ho zany hoe mitenena korapitso. Zany fanontaniana zany koa nandalo ny saiko hoe est-ce que je ne suis là juste pour amuser la galerie? Hainareo hoe zany expression française zany, juste pour amuser la galerie, zany hoe move za eto manao miteny fotsiny mba hanome fahafinaretana sofinareo hoe tsara zany toroteny zany, tsara zany fampianarana zany, et ça s'arrête là. Dia mitenena korapitso. Ohatra ny olona anankiray hoe marary ny andohako zany, inona re nataoko hoe miasa be ny saiko, andeha hihaino mozika klasika vetivety aloha na hihaino feokira malefadefaka, dia alefa le feokira dia zay mahafaka, dia lasa indray aloha dia verina indray rapitso, izay ve? Fa tsy lasa lalina ary tsy miteraka vokatra fa mijanona ho fahafinaretan'ny sofina fotsiny ihany, ka dia mipetraka ny fanontaniana hoe mbola tokony atao ve ty asa ity? Ary ranona tonga ny Jeremia mpaminany manao hoe za tsy mahavita tsony. Na tena zay Jeremia mpaminany. Mafy anao zany enao manolotra ny ainao hitory ny afatr'Andriamanitra, dia ina ny valika sasarana no nataony vahoaka azy atsipazo ao anaty lavakany io fa makarenina ny miaino azy. Dia natsipita ao anaty lavadrano fotaka mandrevo. Ary inona lazain'ny olona ampanginy io fa demoralize ny miaramila fa tsy mba manome tosika akory. Zany ny zavatra nazo an Jeremia. Fa inona no mbola nampijoro an Jeremia farany, zany hoe napitraka. Mafy ane zany hoe tsy mihinan-kanina dia alatsaka ao anaty lavaka fatsakana feny fotaka, mamparary zany, mahafaty zany. Fa inona le tanan'Andriamanitra nanangana an Jeremia tao? Lehilahy Etiopiana, tsy mba jiosy akory fa Etiopiana, Ebed-Melek. Ary mahafinaritra le anarana ohatran'ny par hasard ave rien eu hasard, Ebed-Melek zany, Ebed dia hoe mpamontro, Melek mpanjaka, un roi serviteur. Raha atao amin'ny teny frantsay no nanao intervention an Jeremia tany amin'ny Zedekia manao hoe tsy rariny izao mahazo an Jeremia izao fa hanao tao. Un étranger, tsy ny vahoaka jiosy no nangoraka an Jeremia fa Etiopiana. Havako amin'ity asan'Andriamanitra ity
kilaza aminareo tsy teny hoe tsy ambaratelo aho fa anisany verité anankiray matetika ny zavatra izay mampahery anay na sy izay ao misehatra ny fitona filazantsara matetika tsy avy amin'ny olona zay andrasanao hampahery anao fa olona tsy ampozona un étranger olona sendrasendra olona ivelan'ilay vala olona zay tsisy idiran'lay asa kory ireny no mireconnaître an'lay asa ary manao intervention ka nampitsakana indray any Jérémie. Io olona ray io no antony sacerdoce. Na de ny maro aza mahafoy ny afatra ka raha mbola misy anankiray ary io anankiray io ivelan'ny vala olona tsy eritreretinao izany no mampijoro. Ary tadidinareo ngamba ny slogan na eto amin'ny RGL 1/100 io anankiray am'zato io raha tsy mila ny 750 satria efa dans le confort satria efa matsiaro milamindamina dia tsy maneniny raha ny maro anisa tsy mila intsony tsy maneniny raha ny maro anisa mitodi-damosina fa io anankiray io ilay ondry very ilay tahaka le tandapa etiopianina ilay tsy mieritreretina ilay ovni spirituel mialatsiny raha manao mamorona expression hainareo zany ovni zany objet volant non identifié fa zany teny hoe pas olona non identifié io no antony sacerdoce. Aza ampiankinina am'ireo zay fa ao anatin'ny vala ny motivationnao mitory ny filazantsara. Tsy ireo kristianina efa tsara petrapetraka ao anatin'ny fiangonana no marodevitsika tanemo fa mamitaka. Tsy hoe besaka ny olona miapresie anao ao anatin'ny vala tsy ndriko tsara hoe ao anatin'ny vala de ozanao hoe mandeha ny asan'Andriamanitra tsia dynamique de groupe matetika ny ao anatin'ireny fiarahana samy mpiara-mivavaka tsy marodrefy amy fitorina ny filazantsara mbola veriko indray zany fa ny marodrefy de rehefa misy anankiray monja any ivelany zay tsy anintsy anininy ovni spirituel no s'intéresser amin'ny afatra dia izany no fandresena ho an'i Jesosy. Mahatonga ny Jesosy miteny hoe misy fifaliana lehibe any an-danitra ny ampanota iray zay mibebaka. Tsy misy antony tokony faliana ho an'ny olona efa ao anatiny 750 mihoatra noho ny fifaliany anankiray. Nefa ny zavatra mahagaga ny mahamaika antsika mpitoro filazantsara dia ny manao ny entretien de fonctionnement ireo zay efa ao anatiny ka raha tsy mahafaly le ao anatiny ny zavatra zay ataoko dia tsy ataoko satria sao de tezitra ny maro anisa io maro anisa io matsy no mi-entretenira io maro anisa io matsy no misy domberna io maro anisa io matsy no miatoka ny karamako io maro anisa io matsy no mpanampitamby a no zany dia je suis un esclave au service de maro anisa. Non, tsy sacerdoce tsony zany fa ny mbola maha-sacerdoce ny maha-mpanompon'Andriamanitra anao dia io anankiray any ivelany io no antony maha-mpanompo ahy io no sacerdoce fa raha tsy zany dia mialatsiny aho fa ohatrany animateur fotsiny anao anatiny ao manao zay ampifalifaly falidova ianareo ay mahafinaritra asio teaka kely de mibotsibotsina ny egonao de hoe tiany olona toa zay sisa le asan'Andriamanitra am'izao zay sisa le asan'Andriamanitra am'izao de izay no lazan'ny olona hoe sao de manimba ny asan'Andriamanitra sao de manala baraka ny voninahitry'Andriamanitra ny ao ambadiky reo sao de manimba ny asan'Andriamanitra sao de manala baraka ny voninahitry'Andriamanitra sao de tsy tiany reto maro anisy reto ao erzely lefa tonga am'izay stady zay tsy ny maro anisa tsony no jerena tsy ny hevitry ny maro anisa tsony jerena tsy ny mahafinaritra ny 750 tsony jerena ary raha atao aza azo dikaina 750 tsy problema raha izay ny fomba amonjena le anankiray
kanefa y a un prix à payer tsy ho faly ny 7 marina ary anao zay amonona anao satria anao le anankiray nivelany no imatimatesanao io nazo an Jérémie atsipazo anaty lavakany io ampangino io fa lasa démoraliser ny morale ny troupe y a un prix à payer ny famonjena ny ray anivelany satria le atao anatiny tsy faly mavarina ty asan'Andriamanitra ty Jesosy de tena fanilazany zany mazava tsara tamin'ny tantaran'le reo zanakadala anankiroa tsy nahafaly le zanaka tao an-trano ny fiverenan'ilay nania raha ny lozika tokony hiara-paly amin'ny dadany izy hoe wow miverina ihany zandrikely fa nivotony fony ry zokilahy rehefa nahita lay maditra nody tao an-trano afako surtout ho anao zay anivelany ka nody indray na te hody mampiomananao a fa tsy mahafaly le ao an-trano ny fiverenanao na koa mampiomananao ao zay anivelany hiditra ato tsy mahafaly ny maro anisa ny hidiranao ato zany hoe miomana fa ny fiangonana zany hoe ny fikambanany mino de ratsy fanahy ka aza ny afaliny reo olona ao reo no hidiranao ao na tsia fa nidiranao ao de ny atonga anao ho voafahana zay tadidio zay ary il faut être pragmatique réaliste alao tsy manolo baty mafana an'ireo olona vao hiditra ao amin'ny sahan'ny finoana fa tsy mahafaly azy ny fidiranao ao ka na zany na tsy zany ho mafy zany ny anjo satria anao ny safidy hitaona ny anivelany ka tsy hafaly ny ao anatiny dia mbola hijoro ve anao eo no mipetraka am'izay ny lanjan'ny atao hoe sacerdoce eo ny valeur ny atao hoe sacerdoce na fanompona mbola hovonina ve anao izara ireo teny zay noraisinao na dia contre courant zay anao na dia envers et contre tout ozy izy ny fitenin'ny frantsay possible hamangivangy anao ny fahakiviana tsy atao magago zany olombelona ihany anao fa tsy robocop tsy superman fa izao nefa ny zavatra tsarovy mbola misy olona vitsy milanao na de ao anatin'ny atao hoe solitude tanteraka azy ianao dia ao anatiny io lavaky mangitsikitsiko ny mahireranao io misy olona anankiray zay tsy apozinao mifanena aminao ao iny no milanao ary iny no tokony mbola hijoronao mampatsiaro ny tantarany Eli mpaminany manoloana ny Jezebela tadidinareo rehefa raikitra ny fasafasy teo amin'ny Elia sy ireo mpaminany ny bala efa-jato lahy 400 contre 1 ary izany nampijoro an'ireo mpaminany bala reo dia ny mpanjaka vavy Jezebela vadiny Ahaba izany hoe ny institution ray manontolo le poids de l'institution satria ny mpanjaka na anome alalana ny reto mpaminany bala rehefa ary nanana ny heriny contre ny Eli rery fa rehefa manoloana zany de kivy Elia na de nandraisa rehefa aveo rehefa tadinareo rehefa nivonony Eli dao rehefa jatona de nitsoky izy satria tezitra Jezebela de namoy fo Eli tam'izay fotoan'izay satria nandositra izy dia tadinareo tantara ny afira atao andavabato de ozy izy Andriamanitra tamin'ny Eli fa manina ato ianao Eli de ozy Eli hoe no ny firehetako ny aminao noho ny aminao no mahatonga an'izao fa tsy misy mpaminany intsony eto amin'ny Israely afa-tsy zaho rery na tsiaro irery Jeremia Eli zafady fa ohatrany hoe irery manirery dia nanitsy azy Andriamanitra
ny teny azy ndrege jerentsika mpanjaka voalohany toko fahasivy amby folo ny andiny fahavalo ambiny folo mpanjaka voalohany toko fahasivy amby folo andiny fahavalo amby folo ny anaran'i Jesosy hoe nefa hamela 7 ao am' Israely aho dia ny loalika rehetra zay tsy nandoalika tambala sy ny vava rehetra zay tsy nanoroka azy. Mbola misy loalika maro tsy nandoalika tambalany fa tsy irery zany ianao. Izay koa no zavatra tiana ampaherezana antsika. Tsy irery zany ianao fa mbola misy any raha lasy anabavy zay mbola tsy mandoalika am' Satana. Ireo ny tokony fanometanana zay le hoe nitavany rahalahy maharanitra ny tavany rahalahy. Tena sarobidy ny fifanoanany samy zay mbola tsy nandoalika tambala. Mampatsiaro any tantarany Mosesy koa zany rehefa niatrika ny vahoaka ny maramila ny inona izy ty ny adiniko ny anaran'le vahoaka ty firenena anankiray izay nedivan'ny Israely dia rehefa nanandratra ny tanany Mosesy mitazona an'le tehina dia nandresin'ny Israely. Dia rehefa reraka satria misy fotoana reraka maha-olombelona azy memidina ny tanany memidina ny tanany dia mandresa indray le firenena. Dia nisy nahatsikaritra avy ny lavitra eny ary nafinaritra le izy raha mamaky tsara an'io tantara io nareo tsy Mosesy miteneo le retsy mba ampio fa reraka fa nahatazana eny lavitra eny ny rolahy ndeny hoe andao naka inisiativy andao tsika hiazakazaka toanana ny tanany Mosesy miray ato amin'ny akavia miray ao amin'ny atakavanana nanana réflexe. Dia inona tokoa ny tranga nandreseny Israely. Io no ilaina ao amintsika samy mpanompon'Andriamanitra zay mahatazana fa reraka ny rahalahinao ary mety ho sasatra anjaranao no mitsangana dia ampaherezo izy. Mifona iteny aty tsy ampy fotsiny hoe mivavaka ho anao zay. Ampaherezo izy satria mety reraka koa. Tohano izy mba hatonga an'ilay combat iraisana ho tonga hatrany amin'ny farany. Fa azadino fa na ny mpanompon'Andriamanitra ngeza lahy tahaka ny Jeremia ary hitatsika mazava eto zao dia mety reraka. Eo no ilana olona mety olona ray fotsiny dia fa mety ampy. Tsy voatery olona be dehibe. Ary mety olona tsy ampozonao ary eto nampaherezako anao rahalahiko sy anabavy. Olona tsy ampozonao no ampifanenan'i Jesosy anao eny amin'ny sahany fanompona eny. Aza tosika izy raha tonga hanampy anao hanoana anao hifanampy aminao hampiasa olona tsy ampozonao Andriamanitra. Tadidiko tantarany Saint Augustin ray ny fiangonana malaza fony izy nanoratra ny boky momba ny Trinité boky mezimezina nampalaza ny Saint Augustin. Dia à un moment donné izy nikatso ny lehilahy tsy nety nandrosotsony ny asa soratra fa ohatra ny bloqué zany izy dia nitsangana izy dia nandeha izy aloha nitsangatsangana teny amoron-dranomasina. Zero tsara le hoe ahoana ny fomba hampaherezan'Andriamanitra ny mpanompony. Indraindray zavatra tsy ampozonao iny le lazainy amin'ny teny frantsay hoe rencontre inopinée tsy ampozonao iny no tanana manangana anao ao anatin'ilay akivina. Dia nandehandeha teny amoron-dranomasina izy dia nahita zazakely anankiray miady lavaka milalao fasika. Hitanareo ny amin'ny plazy milalao fasika ireny dia mandavaka lavaka kely amin'ny fasika ilay zazakely dia mitaona an'ilay amin'ilay sokely plastika iny maka an'ilay ranomasina dia afindrana asiny rano ao anatin'ilay lavaka. Dia izy mivezivezy eo ilay zaza vezivezy eo dia tsy maharitra i Saint Augustin dia nanatona an'ilay zazakely. Dia hono anaka fa ina kety ataonao. Dia zao nolazain'ilay zaza sady feno tsikitsiky izy ny teny hoe hitanao izy io ranomasina ngeda be io
ho ampidiriko atao anatin'ity lavaka kely ty taitra be Saint Augustin de hoe anao ve adaladala ranomasina io ve ho ampidirinao anatin'ny lavaka be io de nitsikitsiky le zazy hoe eny tompoko de toy zany kilalaoany fa ohatra misy nampiasaina tsy hoe ohatra ny fa zay le fiasan'Andriamanitra nihiratra tapoka ny mason'ny Saint Augustin dia nazava tam'le izy hoe ny zavatra zay tianao ampitaina amin'ny olona Saint Augustin goavana de goavana tahaka n'io ranomasina io tahaka ny océan io kanefa ny lohanao sy ny lohan'ny olona ampitanao an'izany de kely kanefa azakivy mianarana io zazakely io zazakely io tsy nahakivy azy nahita an'ilay hadirn'lay zavatra niandry azy hoe lavaka kely ohatr'izay ve de omby idiran'io ranomasina io fa natao niany zay no nampitraka ny Saint Augustin j'ai compris la leçon azoko de lasa izy noditany an-trano miverina indray ny motivationy nanoratra indray ny lehilahy vita le boky tsy hoe misy fahagagana hoe iny fa lasa tonga de misosa ho azy ny fanoratana an'le boky tsy hoe nisy fahagagana hoe iny nahita fahitany izy de aoz'Andriamanitra hoe zao misoraty ao tsy hoe narefeo izy nanofy de hoe zao nitoy an'io boky io Saint Augustin fa nampiasa zazakely Andriamanitra nampisokatra ny masony Saint Augustin havako sokafo tsara ny masonao fa ny fomba hampaherezan'Andriamanitra anao ao amin'izany asa fanompona mahareraka anao zany dia zavatra pitsopitsony madinidinika eny anatin'ny tsefatsefana eny ireny no tanan'Andriamanitra miazona anao ary ireny no tanan'Andriamanitra manangana anao indray ka ho motivation anao aza mitady source de motivation ngeza be hoe raha sikana mpiaretiko tia raha mivaly lay vola be andrasako raha mba misokatra le ohatr'izao fa jereo matetika zavatra kely ohatr'izay ary zay lazaiko hoe na ny Jérémie mpaminany eto ny motivationy de ty tadapa Etiopianina ty tsy tadapa moa zany fa ty lehilahy Etiopianina Ebed-Melek ty ka dia zay no ampahirizana atsika na ho atsika zay mitondra ny afatra na itsika zay tondrana ny afatra fantarony miandry anao rehefa hitanareo fa sasatra ny mpitondra ny afatra dia mitsangana aza ty tena mitsangana de toaminy tanany roa ho anao zay mitondra ny afatra koa de aza kivy fa tsy voatery zay any amin'ny olona andrandrainao no hampahirizan'Andriamanitra anao fa mety olona tsy apozina mety un petit enfant, un étranger, un inconnu, un passant, mety ho zany fa zay le hoe miasa Andriamanitra ary tsy misy mahasaka anay zany voninahitra ny eo an'Andriamanitra zay azy hatramin'ny taloha indrendraka ho azy mandrakizay vavaka sika misaotra Jesosy fa miteny aminay tokoa ianao toy ny nataonao tamin'ny Jérémie mpaminany reraka ihany ny mpanomponao rehefa elany ela sasatra torovana ary normal izany tsy navelanao tao anatin'io lavaka mangitsokitsika io i Jérémie fa indro natsanganao ilay Ebed-Melek izay nitsangana ka miaro azy miado azy Jesosy io ianao ane hampisy Ebed-Melek maro hampiahery ireo mpanomponao hampijoro azy ary eny koa fanetretena ampianarinao ny mpanomponao hoe mila fanampiana izahay fa tsy atoko tena na hiankin-doha amin'ny tenanay on a besoin de l'aide mila aide avy any ivelany na de tanana kely tsy de manahoana aza dia mamerina indray ny motivation amin'ny atao hoe sacerdoce zay ny antsonao anay misaotra Jesosy io misaotra noho ny asa lehibe izay ataonao amin'ny fomba tsy takatra ny saina ny anaranao misaorana izany amen zay ary tompoko fa de samitain'Andriamanitra ny tompony ombantsika mianakavy amin'ny herin'ny toy izao indray raha sitrapon'Andriamanitra veloma tompoko